Ny cellule de crise nivory teto Sakaviro Antananarivo 2 Desambra 2024 dia manao zao fanambarana manaraka zao. Voalohany, tsy fifidianana filohan'ny repoblika ny Madagasikara manaraka ny lalàna velona sy ny fenitra demokratika iraisam-pirenena no nitranga tamin'ny 20 Novambra 2024 fa fametrahana ankeriny olona iray izay manososy ny fiandranam-pirenena malagasy. Faharoa, manamafy ny fanambarana nataon'ny cellule de crise ny 24 Novambra lasa teo ny tsy fanekenay ny valim-pifidianana ofisialy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana satria aminay dia hold-up électoral nahitana fifidianana ny safidim-bahoaka izany hoe corruption électorale sy fraude électorale manerana ny birao fandatsaham-bato. Fahatelo, mahatsapa ny hervelona rehetra eto Madagasikara ary manay ny hisin'ny crise post-électorale ka hiteraka korontana sy tsy fahamalinan-toerana ny fanjakana. Fahaefatra, manamafy ny tokony hirosoana amin'ny dinika ary manolotra sosikevitra ny cellule de crise hitarika hanao ny sommet des citoyens na fiaonana an-tampony. Iantsona ny olom-pirenena, mpanao politika, ny ray aman-dreny manerana ny nosy izay tsy hanavahana afirehany.